androany ry havako, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo, raha inay eny an-danitra no izao tombon'androm-pahavelomana omenao anay izao, ary ny fanindrinay Tompo dia mba ho vavolombelonao mandrakariva izay amin'izay ataonay rehetra, ary ahitany rehetra izay mahitako taratra fa velona ty anatinay ianao Jesosy Kristy. Izany ny ho irarianay ka ny fanahinao masina ny hitari-dalana anay Tompo, ahafahanay manatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio ry havako dia andeha ataontsika mihitsy hoe manapaka amin'ny fahefany Jesosy. Izany no atao lohahevitra n'ity mofinaina an'ity, ary fizarana voalohany no omenantsika. Noho izany dia ny fizarana faharoa sady farany dia atolotra antsika indray rapitso raha sitrapon'ny Tompo. Andeha ary ho vakiana ry havako ny Hebreo toko voalohany andininy 7. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo an-tanana ankavanan'ny lehibe any amin'ny avo. Amen. Miavaka amin'ny Andriamanitra rehetra mihitsy ity Jesosy Kristy Tompontsika ity, araka ny ahitantsika azy eto. Andeha ry havako ho tany saina anio izay voalaza eto mampiavaka an'i Jesosy. Famirapiratany voninahitr'Andriamanitra izy, izay no hitantsika voalohany eo. Izany hoe tsika izany dia tsy mahita an'Andriamanitra, fa dia ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, izay no hitantsika ry havana. Ary eto koa dia ahariary fa izy no endrik'Andriamanitra ilay tsy hita ry havana. Ary izany indrindra no hitantsika ao anatin'ilay hoe endriky ny tenany izy. Fa manaraka an'izay indray dia eto dia hoe mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Jesosy ihany koa no ambara eto, ary io ry havana dia rapitso amin'ilay fizarana faharoa no ho hazavaina amintsika. Fa andeha mbola hitanisa izay hita eto amin'ity Hebreo toko voalohany andininy 7 mampiavaka an'i Jesosy ity isika. Manaraka an'io indray dia hoe ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dikan'izay dia izao, ny rahan'i Jesosy latsaka teo amin'ny hazofijaliana ihany no afaka manadio, ary hanafaka antsika amin'ny andevona ny fahotana, raha izay no tena marina tokoa. Ny rahan'ny biby atao sorona ireny tahaka ny omby na ny akolamena na ny toy izany ry havana dia atao hoe eto amin'izao tontolo izao, eto ambonin'ny tany ihany, fa tsy mahadio antsika mihitsy, tsy mahalevona ny ota ka andovana ny fiainana mandrakizay. Noho izany tena endriky ny fampotsampy mibaribary ireny. Manaraka sady farany amin'ity Hebreo toko voalohany andininy 7 ity ny fitanisahany amin'i Jesosy dia hoe mipetraka eo an-tana ankavanan'ny lehibe any amin'ny avo. Ilay lehibe ambara eto moa izany dia tsy iza akory fa ilay Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, ilay Andriamanitra mpamorona an'izao rehetra izao. Manana ny fahefany sy ny fiandrianany koa i Jesosy arak'izany, ary izay ilay hoe mipetraka eo ankavanany. Ry havako, midika izany fa eo amin'ny toerana misy ny fahefana, tsy manam-paharoa sy ny voninahitra lehibe indrindra, izany koa no nametrahan'Andriamanitra an'ity Jesosy ity. Mpanjakan'ny mpanjaka izy, ary mpisorona mandrakizay manelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Fitolo izao aza mitady tompo hafa amin'ny fiainantsika isan'andro, ary aza mitady izay mety ho andaniana ny vola, ny fotoana, hitokiana, antenaina, fa endriky ny fampotsampy daholo izany. Fa ireo rehetra hitantsika ireo no mampiavaka an'ity Jesosy isika manapaka amin'ny fahefany ity. Amen. Ho toizantsika araka nambara teo, rapitso raha sitrapon'ny Tompo. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo, rainay ny an-danitra, misaotra anao fa izany no Jesosy ivavahanay, koa ny angatahana isan'andro dia ampitomboany finoanay mba hitokianay, hinoanay, ary hanantenanay ianao Jesosy Kristy amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaranao no vanen'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.